avia aoka isika iobo ho an'i Jehova, aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolapo famonjenantsika, aoka hakeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka ho feny fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'Andriamanitra rehetra izy, eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy ny nanao azy, azy ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avia aoka isika hiondrika sy ankohoka isika, aoka isika antohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao atsika, fa izy no Andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Amen. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitro misaotra anao zay no ny fotoana nomenao anay androany. Mety izy anao anatrika ny fanampom-pivavahana izay raha ny manatateraka ankehitriny. Ny fanahinao masina no hanenika anay ary ho feny fitahiana avy any aminao zahay. Tonononay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Fifaliana ho anay avy eo amin'ny fiangonana Mahamasina distrikany Mandrosoa ny manolotra ho anao isa-tokantrano izao fanompoam-pivavahana izao. Miarahaba antsika rehetra tsy hakanavaka izay manaraka izao fandaharana izao eto amin'ity onjabeo ity. Andriamanitry ny fahasoavana ane hampitombo ny hery ary androsaka ny fitahiana sy ny famindrampo ho amintsika mandritra nyity sabata ity. Amen.
sao dia manasa anao hanokatra ny baiboly ka makiny eo amin'ny Naoma 1:7 Naoma 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehova, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Hotohizantsika ny teny ao amin'ny Jaona 9:7-7. Jaona 9:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra omeny raiko ahy no anantonay, ary izay manantonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Tahina ny teny asoantsika tsirairay avy. Amen. Satsika dia hivavaka. Tombandriamanitra io, Andriamanitra tsy toy izay nahary izao rehetra izao. Ankehitriny izay dia mivavaka eo anatrehanao amin'izao andro sabata izao. Mangataka famelana nefa izay fa matsiaro tenao tsy mendrika. Mitahiny fotoana rehetra amin'ity tontolo andro ity. Aoka ny fanainao masina no hirotsaka amin'ny tsirairay avy. Ary izy zavatra rehetra ataonay Tompo dia ho ankasitrahanao soatrehanao. Mety misy tsy salama, mety eza nasitrana azy ireo. Mety misy manana olana Jehova mety eza ho vahaolana, ary mety misy ory sy manjenjeny ianao no ampahery azy raha manaraka izao fandaharana izao. Ny mpanomponao izay hitondra ny teninao dia ianao nefa mifidy azy ireo. Anamasina ny teny ianao Tompo ka ampiteny azy tahaka ny manana fahefana. Ary izahay izay handray ny teny kosa dia ho tany lonaka hitsiriny izany teninao izany. Ary hisy vokany eo amin'ny fiainanay ny fandraisana izany. Ny anaran'ny Tsoan'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampavolony isika izao, koa manasanao handray ny fanatitra izay efa nomaninao nandritry ny herinandro ary hitondra mbavaka mangina izany. Amen. Ao amin'ny ohabolana toko 1:4 ka hatramin'ny 5:20 dia misy izao andalan-tsoratra masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatrapahihatra loatra nefa tonga malahelo ihany, izay manisy olona ho atavezina ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Tovolahy anankiray any Chypre no mitondra tantara amin'ity sabata ity. Nanao dimaika ho any amin'ny toerana be olona izy indray andro, tsy iza izany fa i Juliana. Mitady toerana natokany ho fanadiovana kiraro izy. Any Chypre moa izany dia nosy kely ao ambonin'ny Libia ao. Nitady asa izy efa 10 taona lasa izay avy any Bulgaria nakao Chypre. Saingy misy gara sy nitoaka no nandaniny volany betsaka. Avy eo dia very asa izy ary nasainy ankohonany niala tao amin'ny tokantrano nisy azy. Indray andro raha teo ampanadiovana kiraro izy dia nisy tovolahy nanantona ny Juliana ary niarahaba azy. Gaga Juliana satria niteny tamin'ny fiteny bulgara ity tovolahy ity dia tsy iza izany fa i Philippe. Nanontany azy i Philippe raha misy azo hanampiana azy. Dia hoy Juliana, aleo hodioviko ny kiraronao. Teo ampanadiovana ny kiraro i Juliana dia mitantara ary miresaka momba ny Jesosy kosa no ataony Philippe. Ny ampitsony dia niverina indray Philippe ary nanontany hoe sao dia misy hanampiako anao?
koa satria moa efa voadio ny kiraro tamin'ny omaly a dia tsy nodiovina intsony ny kirarony Filipa fa ny zara tantara avy eo amin'ny baiboly no nataony Filipa tamin'ny Juliana. Nandalo matetitetika i Filipa ary mamangy eo amin'ny toerana fanadiovan'ny Juliana kiraro. Mizara momba ny fanantenanany eo amin'ny baiboly izy, mitantarany amin'ny fiainana tsara lavitra ao amin'ny Jesosy. Tsy ela dia nanolotra ny fiainana an'Andriamanitra Juliana ary tsy nifoka sigara, tsy nisotro toaka intsony ihany koa. Niverina tao amin'ny ankohonana izy ankehitriny ary manambara ny fitiavana an'Andriamanitra amin'izay rehetra maniry andre izany. Mitarika fianarana baiboly amin'ny teny bulgare any Chypre no ataony Filipa ary mandany fotoana ny fangarona amin'ny olona sy ny fampahafantarana azy ireo an Jesosy. Ny kristiana matoky rehetra dia mandrotsaka ny ampafolony araky ny vola miditra rehefa tonga ny fandraisam-bola. Saingy mangataka antsika koa Andriamanitra mba hanao toy izany amin'ny fanatitra. Anohana ny asan'Andriamanitra manerina izao tontolo izao, manome ampinoana isika satria fantatsika fa Andriamanitra dia hantanteraka izay rehetra tokony ho antsika araky ny hareny fa tsy ny antsika. Ao amin'ny Filipiana 4:7-10 no misy izany teny izany. Koa ankehitriny ary dia manasa anao Andriamanitra hanolotra ny vola ampafolony sy fanatitra hanohanana ny asa maneran-tany. Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra, misaotra noho ny amin'ny fitahinao anay, nanomezanao anay fanambinana ihany koa. Ankehitriny dia atolotray ho anao izany araky ny teny izay nomenao hoe atero ny ampafolony ary asiokanina ao an-tranoko fa amono varavaran'ny lanitra aho rehefa nidrotsaka fitahiana manana ambiampy ho aminareo. Tompo, ankehitriny dia tanterahanay izany ary maniry mba androtsahanao fitahiana manana ambiampy aminay. Atolotra ihany koa ny fanatitra no hanana ny asa maneran-tany ary tsaroana manokana eto i Filipa izay any Chypre atohanay amin'ny alalan'ny fanatitra izay ataonay. Tompo malalo atolotra ihany koa ny tenanay ho fanatitra velona, masina ankasitrahana dia ny fanompompanay izay mety ataonay izany anao ny asanao. Koa ray soary ankasitrao izany fanatitra izany Tompo malalo satria atolotray harotononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
mbola faly mamerina fiara-panao antsika ankizy rehetra indray natratra izao sabato izao. Toriteny entiko antsika androany dia mitondra lohateny hoe velona ilay zazalahy. Avereny hoe velona ilay zazalahy. Nijanona tany Zarefaty tany amin'ny toerana nandrahan'Andriamanitra azy rakizy Elia. Tsy nandefa orana nandritra ny fotoana lava dia lava tokoa Andriamanitra satria mbola nitoy nanompo ny sampy mibala ny olona. Rehefa tsy nisy ny orana dia mazava ho azy fa tsy naniry ny voly. Ny fanoatra tanteraka tamin'izany anefa ny tao an-tranon'ilay mpitondra tena. Isan'andro rakizy rehefa mijery ny tavoara ilay mpitondra tena dia mahita koba ampy anaovany mofo. Rehefa mijery ny tavoahangy izy dia mahita menaka ampy ihany koa. Nampalahelo nefa indray maraina dia nitaraina taminy ny zanany hoe tsy dia salama loatra ary neny. Nomeny rano mangatsiaka ilay zanany mba hosotrony, norotsorotsiny izy ary nanaovany hira ihany koa mba hatory. Toa vao maika nefa niaratsy hatrany ny fahasalamany. Avy eo rakizy dia maty ilay zaza. Nitomany ilay vehivavy, nirotsaka tamin'ny tavany ny ranomasy raha teo am-pilazana ny zava-nitranga tamin'ny Elia izy. Omeo ainy zanako ao hoy Elia. Noentiny Elia tany amin'ny efitra ambony ilay zaza ary nivavahany. Nitaraina tamin'Andriamanitra izy hoe raha mba sitraka raha eo dia averenao amin'ity zazalahy ity ny ainy. Intelo Elia nanao an'izany. Raha vata vao vita ny vavaka fahatelony nataon'ny Elia rakizy dia nanomboka niverina ny aina ilay zazalahy. Niantsoantsy tam-pifaliana i Elia. Velona ny zanako ao hoy izy mantsy ilay mpitondra tena. Ajanoko hatreo ny tantara rakizy. Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny hafa. Amin'ny alalan'izy ireny indraindray no mety hamaliany vavaka ataontsika. Andriamanitra anie rakizy hanome ny valim-bavaka izay angatantsika aminy. Andeha ho vakiantsika ny ao amin'ny Nahoma 1:7. Nahoma 1:7. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka malala izay mialoka aminy. Hiaraka hanondrika alohantsika isika hivavaka. Andriamanitra misaotra anao izahay fa mbola nomenao ity sabata ity na ahafahanay mihaino indray ny teninao. Raha nandre ny teninao iny izay raha eo dia ianao ny ampitoetra bebe kokoa ny hafatra tianao ampitaina aminay atao anatinay. Zavavaka izany no iriko sy angatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fanalai baraka
Am'ty sabata ity dia raisinao fifaliana ny mitondra ny afatr'Andriamanitra zay ho atsika ho anao zay manaraka ity fandarana ity. Fotoana manokana zay ifampahirezana ao anatin'ny izao sabata izao no itondrana ny afatra. Ny afatra zay hojerentsika dia hita ao amin'ny marika toko 5. Ny marika toko 5 dia mitantara ny tantaran'ilay lehilahy zay azony demonia tao a Gerasena izany. Tiako ny anome lohateny kely ty lohahevitra na hafatra zay tiana mpitana androany ity dia lohateny hoe hazakazaka makaiza ny hazakazaka anao. Raha mamaky isika ny toko 5 ao anatin'izao marika toko 5 zao dia mahita karazana hazakazaka maro. Fa tiako soritana ao anatin'izany reto hazakazaka vitsivitsy zay tiako ihany koa no andraisana lesona amin'ity fotoana manokana ity. Raha avy nepita ny renirano lehibe tao anatin'ny tafio-drivotra Jesosy, tonga teny epita ny renirano Gadarena izy, dia nisy lehilahy araky ny voalazan'ny soratra masina eo amin'ny 1 amin'ny toko 5. Rehefa tonga teny epita ny ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy, ary noho ny ala teo tsambokely izy dia niaraka tamin'izay, dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka fiteny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Voaresaka eo amin'ny 7 sy 4 ny mombamomba n'ity lehilahy ity, fa nitoetra tany amin'ny fasana izy, ary tsy nisy olona nahafatotra azy na dia tamin'ny gadra aza, fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahany ary ny gadra tamin'ny tongony torotoroiny ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Raha toizantsika ny tantara dia andro aman'alina na hariva na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana teny tendrombohitra izy, ary ny nananana sy nitety tena tamin'ny vato. Zavatra tsy fahita firy zany, fa zavatra ny ainany Jesosy rehefa tafita nyty renirano ity. Fa ny zavatra nahagaga eo amin'ny 9 dia zao ny voalaza, fa noho ny nahitany Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka nikohoka teo anatrehany. Io zany ilay hazakazaka voalohany zay tiako mba hifampizarana aminao, dia hazakazaka lehilahy misy demoniaka. Raha jerentsika dia lay olona misy demoniaka dia tsy teo akaikin'i Jesosy, fa lavitra ny Jesosy. Fa izy avy ny lavitra eny dia niazakazaka nanatona teo tongon'i Jesosy. Inona ny zavatra nitranga eo amin'ny 7? Niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe moa mifaninona akory zaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ampinaniko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy, satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Nanontany azy moa Jesosy hoe iza nareo ary dia nanambara izy fa legiona satria andiananjely ratsy no mitoetra tao anatin'ity lehilahy ity. Io no hazakazaka voalohany zay tiako ampitaina aminao zay manaraka zao fandarana zao, dia ny hazakazaka demonia. Lehilahy misy demoniaka zay niazakazaka teny tongony Jesosy. Fa ny tapany manaraka eo amin'ny 120 dia zao indray ny voalaza eo, ary nisy kisoa maro andian'ny ray nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra. Mazava ho azy, matoa nandrasana ty kisoa ity dia manana tompo. 12 ary ny fona taminy ireo ka nanao hoe alefaso zay ao anatin'ny kisoa mba hiditra ao aminy. Zay ny fiangavian'ilay demoniaka zay tao anatin'ilay olona eo amin'ny 17. Rehefa nieritreritra hoe inona ny fanapahan-kevitra raisin'i Jesosy ao anatin'izany toe-javatra zany, satria matoa nandrasana ity kisoa ity dia manatompo. Zany hoe tsy kisoa dia io, fa kisoa misy valeur. Eo zany no mba tiako anaovana hafatra kely ao anaty fonosana hoe raha mijery an'ity tontolo ity sika dia eto no ahitantsika ny tombam-bidy ny fanahy anankiray. Raha jerentsika eo 17 mantsy ery amin'ny tapany farany ambany ery dia voalaza fa 2,000 nisan'ireo kisoa ireo. Zany hoe kisoa maro be manatompo, nefa ny safidy reto devoly reto andeha hifindra ao anatin'io kisoa io. Ny nafinaritra mijery ny 17 dia lay teny manao hoe dia niekeny Jesosy. Zany hoe amin'i Jesosy zany dia aleony mihitsy mijery kisoa 2,000 idirana demoniaka zay afarany ihany, toy zay mahita olona anankiray ampahorin'ny demony. Nisy fotoana mba nanokana fotoana hoe tokotokony ohatrinona ny valeran'ity fanahy anankiray ity. Tena niezaka nandeha tany amin'ireny mpivarotra omby, mpivarotra kisoa,
dia niraisiko ohatrohatra hoe raha ataotsika hoe zanaka kisoa fotsiny ireto roa arivo reto tsy mijeny hoe fa misy kisoa lehibe io fa eo amin'ny kisoa kelikely madinidinika dia rehefa mbanany tany hoe 5,000 raha 5,000 ariary zany ampitomboana roa arivo dia manome hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary zany hoe aleon'ny Kristy mihitsy no manary hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary toy izay hampijery fanahy anankiray ampijaliany demonia ahitana ny tomba midiny fanahy tsy hoe mitovy fa aleony mihitsy no manary an'ireo toy izay mieritreritra hoe misy olona anankiray ampijaliany demonia zany rehetra zany no tiana hitenenina amintsika hoe manana tombambidy lehibe amin'Andriamanitra ny fanahy anankiray fa ny zavatra niseho rehefa iareo no hidirantsika amin'ny azakazaka faharoa ny eo amin'ny 170 dia nekeny Jesosy ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva teny amin'ny atsana ho any amin'ny ranomasina tokony ho 2,000 nisany ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy ina moa ny afatra tiana mpitana ao anatiny zany tsy ny mahakisoa azy fa lay fanahy maloto rehefa niditra tao anatin'ilay olona dia niazakazaka le olona ary nampijalian'io fanahy maloto io tany amin'ny tendrombohitra nijaly tany fa manokana neny ty fanahy maloto ty olona ty satria niazakazaka ny anatinan'i Jesosy zany hoe ninonninona zany idiran'ny fanahy maloto dia misy fihetsika asehony eto indray ny fihetsika faharoa zay nitranga dia avy eo amin'i Jesosy ireto kisoa reto dia niazakazaka ny ala satria nidiran'ny fanahy maloto na olona io na biby io rehefa idiran'ny fanahy maloto dia manana fihetsika mitratrevatratreva zany mitratrevatratreva zany dia miazakazaka zany misy azakazaka atao zany ka ny tapany faharoa zay tiana ampitana amintsika amin'ity maraina ity dia azakazaka kisoa ny idiran'ny demoniaka zany hoe niza idirana devoly niza idiran'ny demoniaka dia na izy miazakazaka manatona an' Jesosy zay ny sary hitatsika na izy azakazaka miala an' Jesosy ka misy afatra lehibe zay tiana mpitana raha sanatria manana eritreritra ta hiala an' Jesosy ianao dia aoka eritreritra fa tsy Andriamanitra no mampiala anao eo fa misy devoly tafiditra ao aminao zay ary izay no tokony hiazaka atonga sainanao raha misy eritreritra zany anatinao hoe za tsy hivavaka za tsy ho any am-piangonana za tsy hanaraka an' Jesosy za tsy hivavaka tsony midika an'izay dia tsotra nisy devoly tafiditra ianao ka raha nisy devoly tafiditra ianao ny tokony atao dia toy ny nataon'ilay demoniaka miazakazaka avy any lavitra manatona an' Jesosy miazakazaka avy any lavitra manatona an' Jesosy fa ny tapany fahatelo zay tiako hisaritana anao amin'ity azakazaka ity dia ny 170 ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tany an-tanàna sy tany an-tsaha dia nandeha ny olona mba hizahazany zavatra izany ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita le demoniaka zay nisy ny legiona fa iny izy mipetraka ny tafilamba sady arisaina ka raiky tahotra ny olona azakazaka fahatelo azakazaka mpiandro kisoa ahoana indray le azakazaka nahita ny toe-javatra nisy tao anatin'ity tantara ity ndray reto mpiandro kisoa reto nahita ny fandehan-javatra fa sitrana nanana fanandramana manokana ty demoniaka ity dia lasa izy nandeha niazakazaka tany an-tanàna niteneniny tamin'ny olona tao andeha iza fa misy zavatra ao misy zavatra mahagaga ao an-tanànao andaontsika hijery any dia ny olona nandeha niazakazaka tsy voalaza eto fa azo antoka fa tsy te hiverina tany tsoa ny olona io azakazaka mpiandro kisoa dia tsotra be mandeha hitan'le fahatsarana tao amin'i Jesosy fa nialany dia lasa izy nilaza tany amin'ny tany an-tanàna ny olona atsoiny mba ho tonga ao fa izy mijanona any an-tanàna ohatra mampatsiahy ana mialatsiny raha mampatsiahy ana rehefa mandeha any amin'ny restationnement automobile reny dia na any amin'ny fahasakarana ho antsika eto Antananarivo na amin'ireny toerana fiantsonana automobile reny dia misy lay olona zay mpanelanelana ataontsika hoe mpanera izy reny manao ny fomba rehetrarehetra zay idiran'ny olona anaty automobile izy miantso ny olona midira ity automobile ty dia mandeha tsara ty fiara ty fa ny fanontaniana mipetraka izy ve mba mandeha izy tsy mandeha fa tantarany amin'ny olona hoe tsara dia mandeha makany ny azakazaka eto zany dia azakazaka fahatelo dia azakazaka mpiandro kisoa dia azakazaka nahita ny fahatsarany Kristy sy ny asa soa nataony ho an'ny mpiarabelona fa izy niala dia nijanona any an-tanàna
fa ny olona tsoiny mba andeha ao fitiniko le azakazaka telontsika androany azakazaka demoniaka avy any lavitra miazakazaka eo a-tongotry Jesosy ary nafinaritra dia ny fampiresaka tsara tamin'ny Jesosy ny azakazaka faharoa dia ilay azakazaka biby azakazaka kisoa zay nidirany demoniaka zay avy eo am' Jesosy indray izy no nandeha niala ary nandeha nanary tena tany anaty ranomasina ny azakazaka fahatelo farany dia azakazaka mpiano-kisoa nahita ny fahatsarana nahita ny zavatra nitranga nahita ny fahatsarana zany Jesosy zany fa lasa izy niala teo dia ny olona ny natsono mba andeha ho any fa izy tsy niverina intsony ny zavatra anaovantsika safidy aiza ny azakazaka tianao raha za aloha dia mahita fa lay azakazaka voalohany anisan'ny idialy ninonninona ary eto no manamarina n'ilay tenin' Jesosy ao amin'ny Isaia voalohany 1:20 manao hoe avy ary ifandahatra isika fa na dia tahaka ny jaky aza dia ho fisiny tahaka ny oram-panala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia izy hiezaka hanadio hanafotsy an'izany fahotantsika izany manamarina ny soratra masina fa ny tompo dia mandray an'izay rehetra manatona azy raha mijerytsika amin'ny Jaona 4:7 Jaona 4:7 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 4:7 zay rehetra omeny raiko ahy no anatonay ary zay manatonay dia tsy mba ho laviko mihitsy ninonninona vitatsika na efa demoniaka ianao na efa natory tany am-pasana ianao ninonninona nataonao tamin'ity fiainana ty rehefa vonona ny anatona ny Kristy mandray ianao raisiny ianao ary tsy ahilika ny ianao fa ho fotsiny ny fahotanao ary dioviny ianao zay no afatra lehibe niza na ninonninona vitanao ny tompo dia mampanantena fa ndefa manatona azy zay rehetra omeny raiko ahy no manatonay ary zay manatonay dia tsy mba ho laviko mihitsy afatra lehibe ho atsika rehetra zay manaraka ity fotoana ity indrindra fa ianao zay nanokana fotoana nijery izao fandarana izao dia ny tompo voninandray ianao te handray anao izy ary te hamikitra anao tsy te hanalanao tsony izy andeha hialana azy fa lay afatra faharoa sy fahatelo dia teneniko ihany fa tsy irariko mba ho anao ny afatra faharoa sy fahatelo dia zao raha sanatria misy eritreritra eo amintsika andeha hiala ao amin'ny tompo dia ty taditio misy zavatra niditra tao aminao ary nisy fanahy ratsy eo aminao raha manana eritreritra anao dia tsy hivavaka intsony raha manana eritreritra anao tsy hamaky baiboly intsony raha manana eritreritra anao tsy andeha hampiangonana intsony dia aza adiny fa nisy fanahy ratsy tafiditra aminao satria ny fanahy ratsy tafiditra no manala ny olona anankiray avy eo amin'ny Kristy mandeha ho any anaty ranomasina andeha hamono tena tsy mety zany satria ny tompo efa nanolotra ny ainy hamonjy atsika dia aza manary tena izany fa fikiro hatramin'ny farany izy vonina hitahy atsika izy vonina hitantana atsika izy ary ny fahatelo zay hitatsika dia lay azakazaka fahatelo rehefa tonga eo amin'ny Kristy ka nahita ny fahatsarany tsara le fihetsika voalohany dia le fihetsika voalohany nandeha nilaza tany an-tanàna fa rehefa avy miteny amin'ny ao an-tanàna dia mila miverina miaraka amin'ny ao an-tanàna eo amin'ny Kristy isika miaraka mianoka ny hatsarany zany Kristy zany zao no namaranany Jaona ny fitantarana rehefa marika azafady nyty fitantarana ao amin'ny 5 ity rehefa namarana ity tantaran'ilay lehilahy azo ny devoly ity izy eo amin'ny 5 ary tonga tany am' Jesosy izy ka nahita le demoniaka izay nisy legiona ka fahindro izy nipetraka ny tafilamba sady arisaina sady raiky tahotra ny olona za moa ny anarako dia arisaina dia faly rehefa mamaky an'ity hoe sady arisaina ve izy zany fa rehefa nanatona n'lay olona i Kristy rehefa nanatona ny Kristy lay olona azo ny demoniaka dia nitafiny lamba niza manatona ny Kristy ka miatoraka eo tongony Jesosy manala ny akanjo pahalotony ary hosarona ny Kristy ny akanjo pahamarinany zay no teny fampanantenana ary manaraka an'izay omeny Kristy saina vaovao ary saina vaovao indray ilay olona ny fifaliana faharoa rehefa mamaky ny 2:12 isika
izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona natao tamin'ilay demoniaka ary ny amin'ny sy ny amin'ny aikisoa ary nyfona tamin'i jesosy izy mba hiala amin'ny taniny ary rehefa iondrana tambo kely jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba naraka azy nefa tsy navelan'i jesosy izy fa hoy izy taminy modiany ianao tranonao any amin'ny havanao ka lazao amin'izay zavatra lehibe nataony tompo taminao sy ny namindrany fo taminao dia nandeha izy ka nitoro tany Dekapolisy zay tanàna lehibe dia zay tanàna lehibe efa nataon'i jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra. Tao mpamaranana dia tiako raha mba izany ny fanandramantsika rehefa avy eo tongolo jesosy isika dia andeha hitety ny vohitra ny anara-tanàna zay eo Dekapolisy moa dia tanàna folo araky ny dikateny zay fantatra atsika tanàna folo manodidina nataony ity lehilahy demoniaka ty nitetezana nampahafantarina ny fianakaviany fa sitrana izy ary rehefa sitrana izy dia gaga ny olona ary zany fanandramana zany no andeha ho ataontsika rehetra anatona ny Kristy tsika eo tongony ary dia rehefa sitrana sy arisaina ary nomeny lamba dia andeha hitety ny fiarahamonina hanambara zany hatsaran'ny Kristy zany. Andriamanitra rainay misaotra anao noho ny amin'ny teninao apio zay mba hiazakazaka eo tongotrao isan'andro aza vela hiala eo zay tompo aza vela anao azakazaka hafa afa-tsy niazakazaka mandeha eo tongotrao ny fanirinay dia mba ho tafihinao ny akanjo-pahamarinanao zahay ary ho arisaina indray ka ho afaka hanatanteraka ny sitraponao ny fanirinay rehefa mahazo lamba vaovao sy nahazo ny fitafiana vaovao ary arisaina avy any aminao zany zahay dia hitety ny havanay hitety ny mpiara-monina aminay hanambara ny hatsaranao tononay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany amen.